Ferana ho 10 nanao zany ireo équipage mandray anjara amin'ity rally total ity fiadina hadingana voalohany fiadina tompon-dakan'i Madagasikara zany hoe somary mbola vitsy noho ireo candidat hiatrika fifidianana filoham-pirenena zany izay mahatratra 7 moa amin'ity indray mitoraka ity. Izay tsy haritra ny lazany mbola tianan'izay nidirana politika kely zay satria dia marina tokoa zany fa dia azakazaka ihany koa io dia teo izay ho tonga voalohany fa maraparana ny fotoantsika amin'ity hariva ity mbola sary mahafinaritra ihany koa fonetsika amin'izany dia resaka dia ara-panatanjahantena izy ity satria dia hiditra eo amin'ny sehatry ny mahatianina mihitsy ity fandihizana ity amin'izao fotoana izao dia isy ary ny fiofanana izay ho tanterahana ny voalohany volana me izao ka hatramin'ny fahaefatry ny volana me etsy ambin'ny Boudisantera Antanimena. Compagnie de résidence dia faly manolotra anareo ny activité de danse ato amin'ny immeuble Beauty Center Antanimena aty amin'ny 4e étage. Izay ahitanao ny danse du salon, ny danse sportive, ny danse latino sy ireo discipline de danse en couple maro zay efa fantatrao. Dia manokarakara hetsika zany zay fampafantarana ny fisokafan'ity centre ity ny 1er mai hatramin'ny 4 mai izao. Dia izy io dia stage ouvert à tout le monde manomboka amin'ny zazakely 3 taona dia efa raisina ato hatramin'ny lehibe na afaka amin'ny 7 taona ary. Dia ny stage zany gratuit araka voalaza teo mba ahafahan'ny tsirairay avy manao découverte mandita manandrana en contact amin'ny mpampianatra en contact amin'ny toerana sy ahitana ny fomba fampianarana teo anivon'ity centre ity. Dia ny discipline hoentinay aminareo zany dia misy aloha ny danse en couple ilay fanlazaina teo dia ny danse de salon zay ahitanao ny rock, ny valse, ny passo, ny tango, ny madison, ny danse sportive latine toy ny cha-cha, rumba, samba, passo doble ary ny jive, ny danse sportive standard toy ny valse lente, valse viennoise, quick step, slow fox ary ny tango standard, ny discipline latino dia ny salsa, salsa cubaine et portoricaine, ny bachata, ny kizomba ary indrindra ny tango argentin. Ireo zany ny discipline danse en couple. Ankoatran'izay koa dia misy ny discipline tsirairay avy atao hoe danse en solo. Danse en solo dia misy ho an'ny ankizy kely sy ho an'ny tanora. Dia ireo zany atao anatin'ny discipline hoe danse urbaine. Ahitanao ny danse moderne, ny hip-hop sy ny break dance ary misy koa ny discipline vaovao izay hoentina eto amin'ity centre ity ho anareo vehivavy na lehilahy. Dia izy ity indray sady mandihy danse du salon ianao no mandihy latino ianao no mandihy tropical ary variété malagasy maro koa ao anatin'izy dia danse en solo ilay izy objectif an'ilay izy zany dia mihetsika mianatra mandihy ary manina vatana sy mitaiza vatana. Dia izy io zany no discipline vaovao ihany koa entinay eto amin'ity toerana ity atao hoe solo dance. Ny tanjonay zany dia manome mamaha ny etaetan'ny olona tsirairay avy eo amin'izany lafin'ity zany mamelatra kokoa ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy ny tanora satria manomboka amin'ny 3 taona ny ankizy dia efa volavolainay ato mba hihetsika zany ny vatana mba ho tsapany zany fihetsehan'ny vatana zany hatrany amin'ny saina mamolavola tanora zany mba hampivelatra anazy kokoa eo amin'ny namany amin'ny mpampianatra ary indrindra ho amin'ny tenany manokana. Dia ankoatran'izay koa ny danse moa zany dia sport dia activité sportive zany izy dia fanatanjahantena tahaka fanatanjahantena rehetra fa mba ho anazy manokana io hiavahany amin'ny tsirairay. Misy tombotsoa manokana ve zany mety ho azon'ilay olona ankoatra ny fahaizana mandihy ao anatin'ity? Araka ny ambara teo ny danse zany mialatsirana amin'ny teny vahiny ny danse dia activité sady sportive, culturelle, éducative. Noho izany zany dia discipline feno izy io amin'ny lafa fanabeazana ny tanora ka dia miaotra ny discipline izay ataony hafa dia sady mihetsika ny vatany, miasa ny sainy ary mahay miara-miaina amin'ny namana ihany koa izy satria ny règle voalohany anatin'izany danse zany dia ny fanajana lalàna satria misy ny règle de la danse ary ny fanajana ny namana, ny respect du partenaire ary ihany koa ny fahaizana mandrindra ny fihetsika miaraka amin'ny partenaire sy miaraka amin'ny muzika. Donc contrôle ny vatana mihitsy zany ho fivelara amin'ny tenan'ilay tanora sy ilay mpianatra.
inona nytoyany izany ao aorianan'ilay fampifanana satria voalohan'ny volana ka hatramin'ny faefatra ihany le izy inona nytoyany ny toyany a ny voalohany aloha dia fampahafantarana fisiany disciplina rehetra eto anivon'ny beauty center le 1er 4 mai io dia aorianan'izay zany dia mitohy ny fisoratana anarana ho amin'izay disciplina tsirairay avy mahaliana ireo tanora ireo dia mitohy eto anivon'ny école ny inscription sy ny formation de danse rehetrarehetra tsy ny adinonay hatrany ny misotranao any tokantrano any nahatra nijery ny fandarana mahery tamin'ity alina ity mbola manasanao anaraka izany foana amin'ny heriny an'ioto izao misaotra ireo namana rehetra izay ny anampy tamin'ny fanatrotsana sy ny fampitana aminao ireo vaovao rehetra ihany koa ary dia mametraka ny veloma mandra-peona indray ary tompoklasy tompoko avy veloma tompo